Fanampoizinana ara-tsakafo niteraka faty olona maro dia maro tao Madagasikara tamin'ny toerana iray atao hoe Amerika Atsimo. Fanampoizinana ara-tsakafo VIH, intoxication alimentaire. Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Nampalahelo dia nampalahelo tokoa ny vaovao niseho tao Madagasikara tamin'ity herinandro ity, dia tsy inona izany fa ny fahafatesan'olona maro ary tanora mbola eritrerony avokoa ireo nilao sy ny fahafatesana noho ny fanampoizinana ara-tsakafo izay niseho tamin'ny fotoana nanaovan'ny tovovavy iray izany aniversera tamina trano fandraisam-bahiny iray ka nahatonga izao voina mahatsiravina dia mahatsiravina izao. Rehefa natao moa zany hono ny fanadihadiana dia hita fa fanampoizinana ara-tsakafo no misy fa tsy intoxication alimentaire. Ny intoxication alimentaire moa zany dia karazana mikroba izay miditra ao amin'ny sakafo izany noho ny tsy fahatombanan'ny fandiovana sy ny hygiène izay hoe tokony atao amin'ny sakafo. Eo ihany koa zany ny fahatapahan'ny électricité matetika dia mety mahatonga an'ireny hoe mikroba miditra ao amin'ny sakafo ireny. Maro dia maro zany ny zavatra izay hoe mety mahatonga an'io intoxication alimentaire io. Ny ankamaroazany anefa zany tsy dia tena hoe mitondra hatrany amin'ny fahafatesana zany raha ny ankamaroan'ny intoxication alimentaire, fa misy ny hoe symptôme, fivalanana, fandoavana sy ny hoe harerahana amin'ny olona iray zany dia matetika tratra aloha zany ny fitsaboana. Rehefa empoisonnement kosa nefa zany zany hoe tena hoe nisy poizina mihitsy zany niditra tao amin'ilay sakafo, izany hoe mety ho fananiana, mety ho zavatra tsy nahy, fa ny ankabeazan'ny empoisonnement aloha dia fananiana nataon'olombelona. Dia mety ao ny asidra, ao ny arsenika, maro dia maro zany ireo hoe poizina ohatran'ny hoe ny poizim-boalavo, zany daholo zany afaka atao amin'ny sakafon'ny olona iray dia mety mamono azy. Mampalahelo dia mampalahelo ary dia manome ny teny fampiononana ny havan'ny maty zany ny tenako, satria amin'ny maha-renim-pianakavianahy dia tena otsa dia otsa ny fo mandre toe-javatra ohatran'izany ary dia mampametra-panontaniana hoe izay ve no fiafaran'ny fiarahamonina ao Madagasikara. Ny mahatsikaiky zany amin'ny toe-javatra ohatran'ireny dia ny hoe rehefa nisy ilay tranga-javatra zany tao Antananarivo tao Amerika Atsimo dia nisy toe-javatra mitovitovy amin'izay koa tany Majunga, dia misy toe-javatra tahaka an'izay koa zany tany Toamasina, empoisonnement alimentaire. Samy nahafatesan'olona daholo ireo, fa ny tao Antananarivo zany no tena betsaka indrindra satria nahatratra 12 zany anisan'ny maty. Mbola maro zany ny any hôpitaly miady mafy amin'ny fiainana. 50 ny isan'ny olona izay voan'ny fanampoizinana.
henjana dia henjana izany toe-javatra izany. Satria mampanontany tena ary mampatsiahy ny filmany Agatha Christie amin'ilay fanampoizinana sy ilay fitadiavana an'ilay olona izay nahavanon-doza dia izay ilay hoe mystère fito. Mampieritreritra satria matetika ny karakteristikan'ny criminel zany. Satria io mantsy zany ilay ataontsika hoe zany hoe crime ao anatin'ny lâcheté. Izany hoe ilay mpanapoizina zany matetika olona tsy apoizina no ambadika ilay fanapoizinana izany. Ary olona manana alahelo amin'ilay cible zany, ilay olona hopoizinina izany. Mampanontany tena satria tsy olona anankiray ilay voapoizina fa olona maro no tafiditra tao anatin'ilay fanapoizinana. Mampametra-panontaniana inona zany ny leitmotiv na ny antony ilay fanapoizinana. Mahagaga, tena mampieritreritra mihitsy ny zavatra misy izany. Matetika nefa olona maranitra be matetika ny olona manao an'ilay fanapoizinana izany. Maranitra dans le sens du terme hoe sarotra dia sarotra zany ny mamantatra hoe iza no nanao an'ilay acte izany. Satria matetika zany efa tsara homana, bien étudié ary bien ciblé zany ilay olona andefasana an'ilay fanapoizinana. Somary mahagaga hoe circonstance ohatry ny ahoana zany no hieritreretan'ilay olona nanapoizina zany izay soupçonné. Satria ny soupçonné mantsy amin'izao ny ahiahina zany amin'izao fotoana izao zany dia ilay olona nanodidididina an'ilay cible izany. Raha ny eritreritro moa zany angamba dia mety hoe ilay tompona anniversaire ve ny cible. Mampieritreritra ihany izay zavatra izay. Ka matetika tsy dia manao acte bête ohatran'izany zany ilay olona hoe te hamono zany. Tsy dia manao acte bête hoe hamono olona 220. Dia hoe izy zany olona manodidididina eo ihany ve izy dia tsy ananeritreritra hoe mety ho tratra ange amin'ity zavatra ity. Raha ohatra ka hoe olona akaiky an'ilay olona ihany zany ilay olona nanao an'ilay acte. Mampieritreritra. Dia ahoana no tsy hiahiny zany hoe mety ho tratra ange aho e. Ohatra hoe raisintsika zao mantsy ohatra zao hoe ny traiteur. Ny traiteur moa zany izy dia ohatra ny efa niala moa izy zany tamin'ilay circonstance satria nisy ny hoe nanome sakafo betsaka tamina toerana maro izy zany nanomana sakafo betsaka kanefa maninona ny hoe ny ao ihany zany tamin'ilay toerana tao Amerika Atsimo ihany no vo. Iny zany efa ohatrany hoe efa tsy any amin'ilay traiteur zany ilay hoe soupçon. Tsy dia any loatra zany. Dia ohatra koa ve zany hoe le olona tompon'ilay trano fandraisam-bahiny nefa izy tsy nikarakara sakafo ary ilay vadin'ilay tompon'ilay trano fandraisam-bahiny koa maty tao anatin'ilay empoisonnement. Donc efa écarté koa zany angamba ny tompon'ny trano fandraisam-bahiny.
ao anatin'ireo invité ireo ve nefa betsaka koa niaraka maty tao anatin'ilay invité olona mety niditra tamin'ny fotoana izay hoe tsy nampoiziny rehetrarehetra kampany no nanao an'ilay acte kanefa raha ohatra nisy ny lonolony araky ny eritreritro zany tokony hoe ilay olona iray izay ciblé iray na roa ngambany izay ciblé no tokony hiaran'ilay fanampoizinana fa maninona ny hoe olona roambiroapolo mampieritreritra aloha zany ilay situation zany hoe inona zany no tena leitmotiv inona no tena tiana atongavana zany amin'ilay crime satria mila fandiniana betsaka mantsy zany ny circonstance ohatran'izany za moa tsy ao anatin'ilay hoe mpanao étude-na criminologie na hoe anatin'ny commissaire fa mba misy zavatra fatapatatro ihany zany ny hoe maha-dokotera zany ny hoe psychologian'ny olona izay micommettre crime ary ny olona micommettre crime dia olona manana tsara zany ny raison hieliminer ny olona anankiray io koa zany misy ihany koa hoe karazana retitsaina koa ny le miampozane olo io mamono vono olo io zany misy koa zany ohatra hoe famille zany ohatra ny malazalaza zany fa misavy entre zareo ao zany mifamonomono zany entre zareo ao misy karazana héréditaire koa anatin'ilay izy zany misy karazana gène zany daholo mandeha amin'ny resaka enquête ny hoe amin'ny fianakaviana ve misy olona maromaro izay niarany ataontsika hoe fanosaviana famonoana zany daholo ao anatin'ilay enquête zany fialonana ve izay mantsy ny tena mahagaga hoe normalement raha misy ny fialonana dia tokony hoe olona ilay tena le olona ny alonana zany ny tokony ny vonoana hoe raha amin'ny n'importe quelle circonstance zany fa maninona ny hoe olona roambiroapolo raha araky ny eritreritro zany dia ny hoe ny leitmotiv an'ilay olona dia fanakorontanana vio zany tsy fantatra hoe fanakorontanana avy amin'iza ary inona no tena tiana tongavana satria tena hoe karazana fanakorontanana amin'ny resaka fiarahamonina mihitsy no fiheverako ny zavatra ohatran'izany ary hoe mampiorioro zany an'ilay fiarahamonina zany ny olona izay micommettre an'ilay crime ary hoe inona zany ny leitmotivany amin'ny hoe fampiororoana zany an'ilay mpiarabelona eo daholo zany ny fanontaniana mipetraka saribaliana zay zavatra zay fa io moa zany dia rehefa misy ny savorovoro ohatran'io zany dia tsy maintsy mitady bouc émissaire moa zany ny fiarahamonina zany ny amin'ny hoe mety iray na rakoto na rabe na rasoa nanao an'io satria izy dia nanao an'izao sy nanao an'izao zany hoe vinavina daholo zany no mety ho fandehan'io zavatra io ny première responsable aloha zany raha ohatra amin'ny resaka lalàna dia ny izay nikirakira n'ilay sakafo raha tsy hoe tena hainy tsara mihitsy zany ny manam-pirofo ny hoe tsy izy tsy avy any amin'ilay zavatra ka ohatra mantsy zany aty zany io zavatra io dia zavatra efa bien organisé zany raha vao hoe zavatra hoe hiditra ny
vavan'olona zany hoe na ny resaka fiambenana io zany na ny resaka hoe hygiène alimentaire hoe sakafo ara-dalàna ve tsy lany daty no nataotao sy ny hoe ny menaka nanendasana azy ny fotoana izay hoe exposé tamin'ny toerana en dehors ny frigidaire izany zany daholo zany zavatra mibenana daholo ary professionnel no manao resaka hoe traiteur zany raha ohatra ka hoe aty amin'ny tany mandroso izany ka enjana de enjana zany ny ankety momba n'io zavatra io raha tsy hoe ka de tsaingotsaingoana fotsiny zany hoe ianao zany no adoboka satria ianao no responsable an'ity zavatra ty izay angamba no fiheverako an'iny zavatra rehetrarehetra iny tsy hijanona ela moa zany amin'iny circonstance iny fa de avelako ho an'ny mpitsara izany sy ny tompona ndraikitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany zany ny fanohizana ny zavatra rehetra fa hoe betsaka zany ny tsy fitandremana angamba zany amin'ny fiarahamonina misy amin'izao fotoana izao nefa tapoka loatra ho an'ny malagasy koa ny zavatra misy satria mbola maro zany isika no hoe milona ao anatin'izay fifampitokisana izay mbola maro zany isika no hoe milona ao anatin'le hoe fihavanana fa efa mandeha tsikelikely ihany koa nefany misoko mangina ihany koa ny mpanao ratsy ka de ny mailo angamba zany no azo atao angamba zany amin'ny manaraka satria raha ny hoe resaka rigueur zany amina hoe resaka sakafo angamba ataoko hoe tsy dimension ny rehetrarehetra angamba zay raha ny Madagasikara ny hoe satria besaka koa zany le mba manao filambola kely amin'ilay hoe za mahay mikarakara sakafo ohatran'izao fa amboatra sakafo an'ny mariazy mba manamanana talenta kely zany amin'ny finamana amin'ny fianakaviana tsy de azo anomezatsiny loatra zay zavatra zay fa mba hoe mba iny koa zany mba fidiram-bolany kanefa hoe atratra an'izay dimension an'izay hoe fitandremana izay daholo ve ny rehetrarehetra asa de ny tsirairay angamba zany no mila miaro ny tenany angamba zany zay no azoko lazaina fa raha hoe torohevitra avy ety amiko zao ohatra hoe resaka hoe misy olona zany mba hoe manao traiteur zany izy ohatraohatran'izay zany nefa tsy professionnel ohatra afaka ataon'ilay ifanarahana koa zay no hoe andramo ary aloha zany eto masonay ny sakafo rehetra zay nandrahonao toko angamba fa mety tsy voatery koa lay olona zany tenin'izay lay olona nanao ny commande fa raha manana honnêteté zany ilay mpahandro dia andramany eo mason'ny mpikomandy zany ny sakafo pour rassurer zay angamba hevitra anankiray koa zany ho an'izay hoe tsy afaka hanana an'izay rigueur zay daholo ny olona rehetrarehetra hoe andehanao examen ny sakafo sy ny hoe zavatra rehetrarehetra ny anina koa zany anina bifotsy koa mila jerevana tsara ihany koa ny date de péremption zay zany afaka hoe ananovana daholo na rehefa koa na hoe tena tsy mahatoky mihitsy zany dia aza mividy ny boîte de conserve sy ny charcuterie intsony rehefa tsy atokisanao lay izy
satria ilay fitandremana maty zany de fa tokony ho individuel zany io zavatra io samy miaro ny tenany zany rehefa tena atao mikianty satria tena tranga-javatra tapoka de tapoka ho an'ny rehetrarehetra io zavatra io idirako mantsy zany eo amin'ny resaka sosialy zany amin'izao fotoana izao misy rivodrivotra hafahafa zay ao amin'ny sosiete ao Madagasikara amin'izao fotoana zao misy rivodrivotra na fifaninanana misy rivodrivotra na fifandrafesana misy rivodrivotra ny hoe rakoto sy rasoa manana vila de fa io moa zany efa nisany koa zany nolazaina amin'izao fotoana zao 2 roa 3 de ny tomobile voiture de luxe koa zany iny koa efa misy fifaninanana koa hoe voiture de luxe 2 roa 3 4 de misy fifaninanana ny fandehanana tia ampitan-dranomasina ny fanaovana vakansy ety amin'ny ampitan-dranomasina misy standing de vie zany izay mampifaninana de mampifaninana zany ao Madagasikara tsisy maharatsy ny hoe resaka fifaninanana fa io koa resaka hoe ezaka tao amin'ny fiainana zany ny hoe mba te hanana fiainana tsaratsara kokoa ny tsekeko nefa zany de ilay hoe ilay olona te hisonitra de tsy maintsy manitsana ny hafa iny zany aloha ny anahy zany no tsekeko de tsy maintsy mamono olona ve rehefa hisonitra ianao de tsy maintsy manao intimidation olona ve rehefa te hisonitra de tsy maintsy micontrôle fiainan'olona ve rehefa te hisonitra satria zay karazana ohatrany hoe agressivité zay manko zany rehefa mifafifafy zay rivotra zay ao amin'ny société dia io lay mifamonovono io lay hoe tsy mifampitsitsy mihitsy zany na ny mpiavana io na ny mpiretanana na ny mpiara-miasa tsy mifampitsitsy mihitsy amin'izay resaka zay ka tena mampatahotra de mampatahotra ho anareo tanora no andefasako an'ity resaka ity misy ny ohabolany nisinoa hoe tsy ny namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao omaly rehefa izay no filozofia hitondranao ny fiainanao de milamina ianao satria ho teratera-tsemboka foana rehefa mahita ny olona izay hoe manana ny tsy manana ny ry mampatahotra zany zavatra zany amin'ny société satria rehefa miakatrakatra zany ilay fifaninanana miakatrakatra izany ilay excitation amin'ny hoe te défier andrakotona te défier andrasoa iny ilay hoe mifamono izany ny hafarany ny mpiaramonina tsy ny namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao maly ohabolan'ny sinoa zay zavatra zay aty amin'ny Occident matsy ny azy de ilay hoe fifaninanana zany ny azy de mifanitsanitsana zay ny azy zany ny mentalitény mifamono mihitsy azy amondra draindray rehefa hoe misy ny ana fa ny azy ndray efa eo ny lalàna matanjaka de matanjaka zany miaro ny olona mikaroka ny olona zany izay hoe mahavandoza matanjaka de matanjaka ny azy zany ny hoe fikarohana ny meurtre sy ny crime tsy zato isan-jato nefa aloha de ho hita daholo fa matanjaka de efa mba mampatahotra an'ilay olona zany ny anao hoe anao crime bête zany
Ny azy koa zany nefany ny mahatsara ny toe-tsainy dia ny hoe raha olona izay hoe ampandroso ny taniny dia arovany, ampandroso ny tani-drazany arovany ary poseny. Fa isika ny Madagasikara mandray bêtement zany an'ilay fandrosoana, mandray bêtement an'ilay hoe fomba fiainan'ny zareo, dia mifanitsanitsana ao an-tanàna ao isika, mifanipaka karina. Ny manam-pahaizana izay tokony hampandroso ny tany mitsoaka mandositra satria matahotra izy sao de poizinina, matahotra izy sao dia potepotehana ny fiainany. Nefa maro dia maro ny manam-pahaizana izay afaka mampandroso an'io Madagasikara io. Fa ny zavatra ohatraohatran'izay ao amin'ilay fiarahamonina zany no mampandositra ny manam-pahaizana. Eto kampieritreretana antsika zany zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny olombelona rehetrarehetra samy manana ny talentany. Ny talentan-drasoa tsy voatery ho talentanao. Ka tsao ao aminao ilay talenta ao aminao. Fa satria ilay hatezerana hoe te défier an-drasoa, izay hoe ilay talenta nefa any amin-drasoa ihany misy azy. Rehefa tezitra dia tezitra dia ahitsana rasoa ary tena fofoina ny ainy. Na dia potepotehana ny fiainany. Izay matetika ange zavatra misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa motepotehana fiainan'olona tsy voatery ho famonoana aina. Fa na fanapotehana ara-moraly ny olona anankiray dia efa ohatran'ny mamono azy zay. Ka zay no antom-pisiko amin'ity développement personnel ity ho anareo tanora no anaovako an'ity zavatra ity. Ny amin'ny hoe tezao ny toe-tsaina. Ny amin'ny hoe inona marina ny talentako, inona ny objectifako amin'ny fiainana. Fa satria raha vao bazenao amin'izay hoe défier Andrakoto na i-défier Andrabe na i-défier Andrasoa zay, raha vao izay no ibazenao ny fiainanao dia korotana lalandava no ahazo anao. Inona kay? Zany ange ny mampikorotana ny zavatra maro ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Korotana ny politika, mikorotana ny fandrarahana, mikorotana ny resaka fahasalamana, mikorotana ny resaka fandriam-pahalemana, mikorotana ny resaka fampianarana, satria tsy misy intsony zany ny hoe mahay mipetraka hoe eto zany ny talenta misy ahy dia ity zany ny tanjona tiako tratrarina zany. Fa hoe ato zany ny mety ahitana vola be sy ny mampanefoefo, ilay mpanefoefo tapoka matsy. Iny koa zany no hitako koa zany hoe mampikorotana an'ilay fiarahamonina ao Madagasikara. De samy te hanao défi zany amin'ilay hoe manefoefo tapoka. Amin'ny alalan'inona nefa? Manjary miteraka lonilony koa zay zavatra zay koa zany amin'ny manodidina koa. Be avy aiza ilay vola be mampanefoefo tapoka. Fakalala daholo ty ao an-tanàna angeny hoe iza ny manao inona eto. Fakalala daholo. Zay zavatra zay zany no mila jerevan'ny olom-pirenena rehetra, ny vatona sondrotry ny tany, izany resaka hoe krizy ao anatin'ny fiarahamonina izany.
tena baziny dia ny fahatrana. Mila dinihana ny hoe ahoana ny fomba ampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka. Ao ihany ny lakle. Izay ianao vao afaka anao toute sorte de morale, toute sorte de je ne sais pas quoi amin'ny mpiaramonina. Rehefa miakatrakatra zany ny pyramide de Maslow, efa tsy ato amin'ny besoin fondamental intsony zany ny hoe besoin-n'ilay olona, dia mba afaka izy zany mandray instruction avoavolaita kokoa zany. Fa raha mbola nohaniny androany, tadiaviny androany, anaovanao sermona ineo izy androany tontolo andro, anaovanao morale ineo izy, tsisy miditra ny lohany zany. Dia toy izay sy toy izay no azoko natolotra an'io anjara biriky izay atolotro ny malagasy. Fa hitako hoe miamasika, tena miamasika ny malagasy, na eto amin'ny réseaux sociaux eto zany dia tena hoe vao misy fiesika ohatr'izao dia izao zao ny dikan'iny, vao misy teny ohatran'izao dia izao zao ny dikan'iny. Izany hoe tsy mandalina intsony zany tsy mamakafaka intsony zany ny akamaroan'ny malagasy, fa tonga dia mitorabato raha vao misy zavatra iray atao. Vao matoa moa niditra tamin'itony zavatra tony ny tenanay dia misy ny conviction, misy ny objectif ny amin'ny hoe mba mitondra ny zavatra kely mba hay namaky vakinan'izay fiainana izay. Satria ny hoe hijery fotsiny zany ny malagasy mpiray tanindrazana dia ohatrany hoe karazana lasteo ihany, raha ohatra ka mba misy ihany ny zavatra kely mba azo atolotra izany. Maro dia maro ny zavatra hitsapatsapako ny mpijery zany hoe inona no réaction ny mpijery. Raha manao an'izao zao dia inona ny réaction ny mpijery. Dia maro moa zany ny mitage aty amiko zany hita hoe zavatra tiana alefa aty amiko zany. Izany hoe ny akabeazan'ny zavatra nolazaiko teto zany tsy henoina. Mba mety mba mahasoa ahy ny zavatra lazain'ity ramatoa ty, fa dia ny fombafomba n'ilay ramatoa. Dia tadiavina daholo ny zavatra rehetra izay hoe anisan'ny sanana eto zany. Izaho akory tsy izaho no olona manam-pahaizana indrindra ao Madagasikara, tsy izaho no tompon'ny fahendrena, fa mba maro ihany ny zavatra hitako zany namakivakiana an'izay fiainana izay, nandehanana tamin'ny tany maromaro izay nitsidihana, dia nafana nanao conclusion hoe tany manan-karena i Madagasikara, manan-karena misy ny zavatra rehetra rehetra, na ny harena ambanin'ny tany, na ny harena ambonin'ny tany, na ny any anaty ranomasina, na ny olombelona, saingy isika no tsy mahay mitatana an'izay harena rehetra rehetra izay. Ka dia toy ny androsy magataketsy magatakeroa. Asa misy nanozona ve tsika malagasy tsy fantatra? Mila isika ihany no mila manadiady an'izay zavatra izay. Sy ny etỳ amin'ny tany mandroso mihitsy no andeha hiteny aminao hoe izao ny tokony ataonao ampandroso anao. Ny zavatra izay ampanan-karena azy izay ny tadiaviny ao aminao, fa ny lakile ny fampandrosoana dia ianao ihany
Ny malagasy ihany no mahalala ny zavatra tokony ampandroso azy. Ary eo no ipetrahan'ilay hoe concurrence ngeny azy ny fiainana e. Tsy izy mihitsy ny anome ny lakle anao amin'izay resaka fampandrosoana izay. Satria ny fampandrosoana ny aminy izay hoe adaptehany aminy tsy voatery ho adaptehany aminao. Ajaranao zany no mikaroka an'izay hoe inona zany no ampandrosoanao ny firenenao. Satria raha ohatra ka anao tsy anjery maimbo fotsiny ianao hoe ity izao zany nampandroso ny taty amin'ny tany mandroso de zay koa zany no atao tsy anjery maimbo tonga any, na de miandry fotsiny hoe izy ny teny hoe ty amboaro, ty ataovy an'izao. De zay zany no hoe arahan'ny mpitondra zany. Rehefa tsy mikaroka ianao de olona no mikaroka amin'ny plasinao. Fa rehefa izy zany no mikaroka eo de ny zavatra asoa azy aloha ny fantany. Aza atao matezitra ny zavatra izay lazaiko eto fa mitondra ny torohevitra foana aho zany amintsika malagasy. Enjana be nge reto olona reto reto olona aty amin'ny tany mandroso reto enjany reto ka mba manoro sopapa tsika malagasy ny hoe misy zavatra tsy atao fatany mihitsy hoe inona ny zavatra kobokobosinao ao. Aiza nefa ny hitondranao amin'izay de any amin'ny firaisan-kina, any amin'ny fihavanana, any ihany no ahafahantsika fiarafasy amin'reto olona reto. De mametraka ny veloma ho antsika rehetra dia manome ny fankahirezana hatrany an'ireo hiaram-boina ary dia engany Madagasikara mba ho tafala tao anatin'izao fahoriana magitsokitsoka izao, na ara-moraly, na ara-batana, na ara-tsaina. Satria dia miamaty tsikelikely ny malagasy mivoaza. Veloma tompoko.